ny camarady Alban i gangsta baba zay mpikambana ary eto anivony rana syndikaly zay ny mahatonga ny voalohany indrindra manamiloanay an'ireny herisetra natao tamin'ireny toy izay ny ihany koa zany Clémence izay vehivavy ohatran'ireny no fomba hanaovana ny fisamborana an zareo misy herisetra toy izany dia averinay foana zany hoe milonay zany satria tena manitsakitsaka n'ilay zon'olombelona mihitsy zany nireny fampizariana herisetra reny tena hoe herisetra mivatana mihitsy zany le olona tsy hoe kory namono olona na nangalatra na nisy nandoro toerana fa zavatra resaka anatitra taratasy izay moa tena manerana kely amin'ity fitondrana ty fitondrana matahotra taratasy zany olona manao manatitra taratasy dia asina an'izay fisamborana zay hatrany foana zany lasa mahagaga hoe manamarina reny le feo mandehany amin'ny tambazotra serasetra reny hoe asody mba tsy manana fifehezana amina resaka taratasy ary ny mpitondra no mahatonga zareo matahotra taratasy zay ny manahirana kely famelonay zany reny herisetreny ary zavaloatra mantoanana indray nefa ny tolona nataony zareo satria le tolona averinay foana tsy mahakasika hoe groupe vondron'olo le etsy na ero na eo amin'ny fitondrana na mpanohatra tsy zany lay tolona fa mahakasika ny fiainany vahoaka ray manontolo na eo amin'ny fitondrana ianao na mpanohatra ianao na mpiasa ianao nizaniza indrindra moa ny mpiasa dia tena voakasika io daholo ary tsisy zavatra hafeniny tsika miteny zao de mbola mitoy mafy ara zany io resaka fahatapahan-tsiro sy ny rano zay jaliny ny olona rehetra tsy Antananarivo ihany fa era Madagasikara zany zao mikaikaiky zay no mahatonga le fa maninona no entina any amina resaka fampitahora fisamborana nefa zavatra tokony vahaolana no entinay fa hitondra vahaolana ny reny sady reny olom-boa fidy hitondra vahaolana de manohana an'izay ny rana syndikaly ary isany nytonono zareo moa zany le hoe fiaonana ho ampisehoana ho hitany fitondrana eny amin'ny toerana eny Ambozatovo ny izay le hoe fitaraina ny vahoaka zay de manotro nanoana an'io ny rana syndikaly ary ho avy eny mitondra an'izay etaeta ihany zany keo fa mampiavaka kely ny anivony rana syndikaly de tsy ny etaeta ihany no entina fa mitondra vahaolana ihany keo zay hoentinay ny vahaolana rehefa vonina andray ny vahaolana ho atolotry ny rana syndikaly ny fanjakana dia hoentina eny ny vahaolana tia ny vahaolana mikasa satria tsika rehetra mahalala hoe inona le olana momba an'io jiso rana eto Madagasikara fantatry fa ny fanjakana ny mety mody tsy mahafantatra fa ny mahafinaritra an'zareo ve de zao le fijaliany zao ka eny zany ny fotoanantsika rehetrrehetra teo sady mifanohanana ny camarade gangsta baba sy i Clémence no manohana ny tolona nataony zareo ihany koa izay tena tolona mendrika hoany zany hoe tohanina satria mahakasika ny vahoaka ray manontolo tsy akanavaka voakasika io daholo zany tsy misy resaka hoe mambaky atseroa fa nizaniza de voakasika io zavatra io daholo ny fiarikarena mihitsy any zao ny tena mikorosofana vokatry ny olana amin'io resaka délestage zay iainantsika am'izao fotoana zao ary tena mijaly tsy ny mpiasa ihany fa na ny mpandrarà de mikaikaiky fa ny mpandrarà moa zany le matahotra dia any miafinafina ny ambany ihany fa manohana sy manosika ny rehetra ny renrehetra satria voakasika zao fa avoazan'izao daholo ny rehetra tsy akanavaka zay mihitsiny moa zany io moa zany mazava loatra hitatsika reny nametraka fangatahana fahazontalina moa zany reo zareo amin'ny mpanoditsaina ny tanàna teny amin'ny préfet androany dia miandritsika ny ao anatin'izay fa ny zavatra tokony ho fantatsika rehetrrehetra de hoe iny efa napetraka ny resaka hoe administration reny zany fa ny le izy
tokony tsy hitako zay olana tsy hanomezany tompona andraikitra nga préfet ny alalana n'izy fa ny tsika eto Madagasikara ne reny efa fantatsika reny manana mpitandro filaminana be da be mpitandro filaminana de tokony hitandro filaminana toko manaraka ny mpanao fihetsiketsehana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny tena endrasany zao hoe reny ny mpitandro filaminana mijery zay olona migafy zay olona mitady animba ilay avetsika fanaovana fitakiny e satria na ianao mijery na reny tompona andraikitra mpanjakary reny raha le mikaikaiky hitantsika zany misy hita zao mitompona andraiky mpanjakana matoa mitondra tomobile plaque rouge matsaka rano dika zany olo-mpanjakana reny matoa manana reny tobile mpanjakana no hitanay mitondra bidon jaune maka rano vao maraina be zany olo-mpanjakana zany reny zany tsy ny vahoaka rery ihany zany no mijaly fa mitondra ny reny ihany keo de hoan'ny jiro rano marina hoe misy ny panneau solaire mahatakatra an'izay ny olo-mpanjakana fa mikaikaika ihany koa ny avany zareo akaika mijaly eo anatin'izany rehetra zany dika zany marary ihany koa ny fony de zay ny tenenana hoe nareo mpitandro filaminana tena matoky anareo zay ho an'ny fiarovana ny sy fitandrona ny filaminana fa aleo ny hetsika ny olaza mandany andro amina resaka hoe autorisation zany tsy autorisation efa misy tompona andraikitra misahana zany any fa ny atsika dia tonga manotrona mazay mampiseho ampitondra hoe sovarina any amin'ny mamirapiratra ianareo fa reto ny fijalen'ny vahoaka raha ohatra ka hoe ety amin'ny toerana an-dalambe ety ny ahitanareo azy malakilaky de io aseho eo zay ny zavatra ho atao amin'io hoe ho ampisehoana dia ilay fijaliana ary raha ohatra ka vonona ifampiresaka ny fanjakana de mitondra ny vahaolana ihany koa ny vondrona tsirairay avy ao anatin'izay ambozy ataoko efa lasa parka fitsakatsangana na aiza ao aiza ya io moa zany le fangatahana any hitantsika any iny le hoe am rond point eo satria eo koa neny malalaka afaka ifandrevezivezeny rehetra de tonga eny ny mpitandro filaminana mandrindra zay no asa mpitandro filaminana mandrindra ny filaminana ao anatin'izay rehetrarehetra matoky an'zareo tsika ao anatin'ireny fa tsika vahoaka kosa dia afantatsika tsara hoe tsika ny mampiavaka atsika de zany hetsika pilaminana zay ny mampiavaka atsika de manentana atsika rehetrarehetra ao anatin'izay zay manao ny hetsika pilaminana amin'ny fotoana io fa ny zareo ao amin'ny conseil municipal moa zany no tompona andraikitra ho an'ny fitarihana an'le izy fa tsy voatery hitarika daholo rehetrarehetra fa isika koa nefa tsy mila taritina ihany ko fa lay olana no mitarika atsika rehetraretra le olana hoe io le fijaliana no ny jiro tapaka tena me mafy be mihitsy izy am'izao fotoana zao raha tsy azo alalana nareo tsy maintsy anao hetsika ihany ino mantsy zany ny olana hitantsika zao hoe tonga ny foany ny olona tonga ny foany ny olona de hita eo miresaka ampanao gazety olona ao anatina filaminana neny rehetra de hitantsika eo fa ireo ary ny mpiasa rehetrarehetra tonga mitaraina ao anatin'le izy tsy mety misahirana ny fanjakana mijery hoe aiza ny réseaux sociaux na mien'ny feon'ny vahoaka fa eo izy de tonga de hitan'ny vatana tsy mandefa mpitandro filaminana izy misy paka mpanaramaso eny de reny mitatitra ny vatana de am'izay tonga vao mankarany tsara ho an'ny fanjakana fisiny hetsika toy ireny halalany andraisan'ny vatana nay fitakiny ny vahoaka fa tsy hoe mbola misy ny ambaratonga mandray de ohatra ny hoe mitaridrano akilaila ny tatitra de miova de lasa tsy izy ny tonga any amin'ny tompona andraikitra mpanapa-kevitra de aleo tonga de mahita ny vatana rehefa eny an-dalambe eny ny mpiasa no mitondra an'izay fitakiny zay